atolotry ny radio Madagasikara ho anao zao ny toyny Zazaliandra. Zazaliandra nosoratany Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Ireo amelona ny tantara Niony, Onja Lalaina, Daniela, Alain, Gaston. Panadodosa Nyondra manamsaka. Tratratratra be tena ampy izany rehefa ato mantsy dia manao any soafo ty zazy ty avy aro ny zanako neny e la 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 fa izao e fizao aza manatala matahotra be azany marina mangoritsina daholo fatako ray manontolo Za ve ny tadiavinao? Tianao fantatra momba za le Zazaliandra. Mendrika anao ny hofaty e. Azo lanitro fa manino eo ambaravarako aty tena mampatahotra be izy masamena be amin'io izy tsy mitehantany io fa tamin'ny makaty amiko melandria melao omeo aty zazy ty ny zanako tsy omeko e tena matanjaka be ty omeo zanako omeo ao aty zazy ty mendrika anao ny hofaty zanako mary omeo aty zanako e omeo zanako kalalosi ataontiena ny zanako tena tsy efa mandingana tsony misy ny azona ny tongotra fa manina ary ahy e jerena zanako kely sombonayko izy amin'io mikakakaka miome matsiravina tena lasa ra zanako ohatra losy ty toy ny anjera le lapsi nahazo le rideau za ty tsy afa mihetsika tena tsy afa mikikakory marina riraka ny atsada riraka ny saiko tonga tamin'le tenindrindry ty maro tena hoe ny andro fahafatesana ray maty ny namako le antokany ny namako tiako indrindra fa amin'io maty ny alananenina kory tena resy lahatra fa misy tsy milamina tokoa amin'izao e sady ny mahagagany dia niresaka rado e tamin'ny roa maraina hoana izy vao tonga dia tsy hay hoe naninona na ahoana nisy namanina rary tena natitra ny tany amin'ny hopitaly izy avy indray ozy dia mbola matokoa ny motoako dia problème no tsy hainaiko tany tsy haitsony ozy nandro miditra na ahoana dia ritsahatra tomboko ora nanao zay farahera io koa ritsary ahoana tsy hitako ny fatinjanako ozy tena baka ihana saina inona ary ny tena mariny eto koa zao mandinika ny telefoninako ty zay vao hitako fa ay nampiasainy ny telefoninako tamin'ny alina
azy hoe ato aona koa ary zany ary ny antso amin'ny mika koa ny izy tamin'ny daty nahafaty amin'ny mika tokoa ty tena tsy mazava zao alohalohany amin'ny chambrany ahy ohatra atao tsy afaka miditra Lucie sady jereo ino ty zavatra jerendry tao orera be matsiraviny zazakely io ve ny de zavatra toy izao ny jerendry aza manengina aloha fila mamalay be io Lucia filma matsiravina be io sady manina moa nampiasaindry ny telefonako manina ho nampiasaindry ny telefonako mangina ho taty ry lanitro taonikatona mafy be ho azy le varavarana za koa hoe nefa dodi-paoriana sa ahoany tolohan'ny Lucie fotsiny niodina andresaka tamiko ny vatany nefa dia mitodika mifanatrika amin'ny tele zaza sampona ve io sa ahoany to afaka midikodina alohan'izany na dia hoe tsy mihetsika ary izy zao dia zao dia andeha ho any amponjaka andeha ho any amin'ny Monsieur Roméo aleo izy ny anontaniko an'izay tena marina izy rery ihany mantsy ny afaka manampy tonga ihany ianao so efa tara loatra efa ny andrasanao zany fahatongafako tsy azoko mihitsy eny tokoa efa nandrasako efa hatry ny ela tena miandry ela loatra ianao vao mety resy lahatra tena tara fa inona ny tena marina Roméo tena mba apure ahy torohevitra tsy manana nizaniza ntsony ny ahy very ianao ane mafy lo loatra be dido loatra ianao tsy mba hatsainao akory ny zavatra mety anjoanao nefa dia tena efa nampiomana anao mafy nandraranao mafy dia zao ny vokany tsy haiko mitovy zany sika zao fa inona loatra ny tsy ambaratelo ny zaziny inona marina aminy angamo izy iny tsy zanakao haiko ianao fa mbola tsy niteraka fa anontany anao mba fo vato inona reny no avita hoe amony ny zanako naterako tsy zanako iny tsy azoko tena zavao aloha hoe tsy zanako ako maninona mipetraka tao aminao ary izy raha izany ka mbola tanora fanahy loatra ianao eny ary aleo fa ampiko ianao na dia haiko araha fa hahafaty azy ao aleo ambarako anao ihany ny marina fa sao mety ahavonjy ny tenanao ihany ianao rehefa tsy nahavonjy ny manodidina anao za mantsy haiko fa tsy lasa lavitra kely akory ianao dia ho tapitra ny haiko tsisy azoko anie ny zavatra resahanao misy mifofo zany ny ianao raha mitantara amin'ny marina momba n'io zaza io amiko ve ianao sa zao zaza totombitany iny zaza iny zaza liandraha liandraha hoany zany aza tapahanao ny fanazavako miaino anao ary tao ambotsy meloka ny nonona ny renibeny taiza olona io ramatoabe io ary niteraka vavy izy tena pilalao ody izy mianakireo rehefa tena antitra ramatoabe dia nafindrany taminjanany vavy ny talentany kemba be io ny reny Lucie io tsy niteraka io ramatoa io ka rehefa nandroso antitra izy raha ny filazan'ny olona mba ampiresaka aminy io dia hoe nangataka zanaka tamin'ny fanahy ratsy izy mba handimby azy hafa kely tokoa fa dia be voky izy tsy mba nisy lehilahy hitanao niaraka taminy tamin'izany nandeha be tokoa ny feo tamin'izany vetivety dia lehibe ny kibony sy nampino izy moa andosiran'ny olona fa tena mpamorika olona galifantsy be ndray andro anefa tamin'ny andro nahaterahan'io zaza io indrindra tsy haina efa hain'ny olona na ahoana nanararoatra azy hoe sahirana be niteraka n'io zanany io dia nanaovan'ny olona hevipetsy nodoran'ny olona ty tranony ny odiny sy izay rehetra tao aminy
tena nataon'ny olona kila tsy misy ny raisina tsony. Tsy haina tamin'ny fomba hoana dia izy rery no maty tao, le fatin-jaza kosa tsy hita. Nandrinandry aloha ny tanàna, volana vitsivitsy teo eo. Tsy nisy nahina be tsony, afaka 2 na 3 taona taty aoriana nefa nisy nandondona tao aminay, nivaina ny varavarana, indro zaza kely mahafatifaty ny teo atokonana. Zaza vavy kely izay mivady moa tsy niteraka vavy, avokoa ka dia tsy haiko na ahoana na ahoana e, tsy niasa saina kely akory fa tonga dia nandray an'le zaza. Toa von'ny fandrekerekeny zany zay, le vadiko mantsy tena hoe naniry vavy kely, nitady mafy nefa lafoana ny zanakay, 3 dia nampiatranonay ary ty zaza. Efa nisy taratasy kely niaraka taminy hoe mba ataovy hoe Lucie ny anarany. Ay, Lucie zany le zaza vavy kely. Dia nataonay, tsy nanana iah mihitsy zahay, nomena fitiavana izy, nikarakaraina, tsy nisy olana e. Ny olona moa gaga sy nanontany, nolazainay hoe zanak'olona sahirana avy any Antananarivo izy ka dia niraisinay. Nandeha ary ny andro, nitombo izy, tena zaza be fianty izy a. Naharahanay tamin'ny sitrapony tokoa, tena tianay mianakavy izy e. Arahanay avokoa izay tiany rehetra. Nakamo taminy anefa dia tia mamono biby zay izy. Ireo biby fiomponay ara moa misy fotoana torahany amin'ny vato, avy eo izy midongo hoe alevina. Gaga be ianao afaka andro vitsivitsy fa misy miao le biby nalevina. Tsy ao intsony ny fatiny. Zany a? Ye, no heverinay ho alika moa tamin'izany e, dia toy izany hatrany. Rehefa feno 7 taona teo eo izy vao tena nandreraka be. Niovy maherisetra loatra, mamono zanak'olona any am-pianarana, ary ny tena mahakamo dia ty. Tena nahafaty zaza 3 izy mpiara-mianatra taminy. Efa nisy an'izany? Zany e, miadiady eo aloha izy le zaza, dia avy eo samy mody. Afaka ray andro dia maheno ianao hoe maty le zanak'olona. Nataon'ny fiarahamonina nahitsy zay a, maty ny vavam-bahoaka zay a. Ny tena moa entin'ilay fitiavan-janaka dia hoe mety fifandrifian-javatra fotsiny izany io e. Ela nefa loza, ny zanakay mivady no miara-ny loza. Tsy hay ahoana, natosiny tamitevana ny ray dia nianjera be. Vitan'ny Lucie ve zany? Zany no izy, ny masoko roa no nahita an'izany a. Izy amin'io miome be mihitsy, dia avy eo any antsolona hoe aka amin'ny fatin-janako. Tsy hita le faty nanakaiza na ahoana. Resahanao izy dia tsy haiko hoe hainy fotsiny tsotra izao no mandresy lahatra anao e. Toa manana hery matanjaka be zany izy, hampanaiky anao fotsiny tsotra izao. Rehefa maty indray ny ray dia nasesiny vonoana izy roa lahy. Ny ray tena nitsatohany antsy a. Nahatratra azy nenina vorona manta. Hitan'le zanako izy nitsetitra ny rahany io vorona io ka le zanako indray no vonoany avy eo. Mampiorokoditra anie zany. Le ray koa ohatran'izany, nataony narary mafy fotsiny, tsy ndrian-dolo foana. Avy eo moa nanaraka hatramin'ny ainy. Ao anatin'ny herintaona monja izany tranga rehetra zany a. Efa niantombo ny taonany dia niantombo koa ny heriny. Tsy nitsahatra ny namono olona izy, indrindra fa ireo havanay akaiky. Ny ray aman-dreniko ary betsaka koa ny havanay maty a. Dia hono a, nalona n'izany tranga matsiravina be izany ve dia mbola nitazominareo tao aminareo ihany izy? Mbola tsy tonga tao aminay akory ngamba izy dia fa hainy ny fahalemenay mivady e. Diso jamba loatra le vadiko, tsy mety mino sy manaiky mihitsy le vadiko fa diso matoky be azy. Andriamanitro, tena mitovy amiko koa anie zany. Fa ahoana ary? Zany anie le hoe misy hery tsy fantatra amin'ny baiko azy e. Hery tsy takatry ny saintsika olombelona fantarina hoe ahoana na ahoana. Ary ahoana ary naresy lahatra amin'ny vadinao ihany tamin'ny farany. Toa ny hitako mantsy dia niara-namono azy foana nareo mivadiko. Za aloha vao maty ny zanako dia nanomboka tsy natoky azy tsony ahy e. Niezaka namantatra ny tsy ambaratelo ny teny foana. Rehefa ela ny ela ary dia aharako amin'izay le izy, fa izy a mivelona amin'ny rà. Tsy mihinan-kanina zany izy fa rà foana no hohaniny. Na io raham-biby na ran'olona, rehefa rà dia mety e. Ny ray koa hainy ny mamaky ny ao an-dohanao rehefa mifampijery maso aminy ianao.
ary vakiny fotsiny ny ataonao rehetra vao olona ty azy ianao. Efa haiko fa eniny sitany avokoa zao zao ataontsika izao, ary haiko fa ho faty afaka fotoana vitsy. Na rahanao teo Zaza Liandra. Zaza Liandra? Tantara mitoy nosoratany Njarasoa Miora Lalaina Patrisia. Novelominy Niony Onja Lalaina Daniela Alain Gaston. Panatotosa Nyondra Manamsata. Mbola itoy